nahazo elobe miaraka amin'ny tongony ny tsenany Mercetosika androany izany moa natao dia fitsinjovana ireo sosialim-bahoaka indrindra ny anivon'ny tsena eny ao anatin'ny fanamarian'ny Accès Bank ny fahafolo taona ny joroany izao hetsika ara-tsosialy tanterahany izao tombony ho an'ny ao amin'ny tsena ny fahazahoana fotodrafitrasa tahaka izao arahantsika ny sary. Elobe miaraka amin'ny tongony misy 10 no natolotry ny Accès Bank ho an'ny tsenany Mercetosika androany amin'ny mahatoerana ifamezivezen'ny olona maro sy avokavoky ny toe-karenan'ny tsena dia natao izao fanomezan'izao fitsinjovany indrindra ny sosialim-bahoaka ary ihany koa fanamariana ny fahafolo taona ny Accès Bank araka ny Andriamatoa Francette Irlala talehan'ny Accès Bank Mercetosika. Eto amin'ny commune Mercetosika dia fandraisana anjara ihany koa indrindra amin'ny sosialim-bahoaka. Nandray ary tsinjara aradrary ny elobe ny commune Mercetosika amin'ny alalan'ny lehiben'ny tsena. Amin'ny fahitavam-biletsy ataon'ny Accès Bank dia mahafinaritra satria mahay miray olona manolo izy io zany dia hoe mila fiarahamonina zany tena ilainy eto amin'ny commune Mercetosika dia mahafinaritra dia atao. Fahamezana elobe dia betsaka mihitsy mifaly satria eto amin'ny commune Mercetosika zany mbola betsaka ny sahiran-kira. Ny elobe matsy eto aminay zany dia faly efa-jato, dimanjato isan'andro. Dia faly ireo olona satria nahazo maimaimpona izy. Dia tsy manana zany tena izany no zaraina ny elobe. Nisy fanentanana niaro karazan-dalao nahazahoana valisoa ihany koa nandritra ity hetsika fitsinjovana ny sosialim-bahoaka sy fanamariana ny fahafolo taona ny Accès Bank ity. Hatretondray ary ny fotoanan'ny fanomezantsika toko lasy toboko vavy dia ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny rapitsika mbola tafaraka etondray ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'izay indray ary mankasitraka toboko.